ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. faly miarahaba antsika liavako malala tratra ity zoma fa efatry ny volana martsa ity ny voalahatra ho mofinainantsika anio dia ny lioka toko faraika amby roapolo lioka toko faraika amby roapolo andininy faharoapolo ka hatramin'ny andininy fahaefatra amby roapolo lioka toko faraika amby roapolo andininy faharoapolo ka hatramin'ny andininy fahaefatra amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha mahita any Jerosalema voahodidin'ny miaramila ianareo dia aoka ho fantatrareo fa efa mby akaiky ny fandravana azy. Ary izay ihany Jodia amin'izany andro izany aoka handositra ho any an-tendrombohitra. Ary izay eo Jerosalema aoka handositra any velany. Ary izay any an-tsaha aoka tsy hiditra ao an-tanàna intsony. Fa ireo dia andro famaliana mba hahatanteraka izay rehetra voasoratra. Fa lozan'ny be voka sy ny mitaiza kely amin'izany andro izany. Satria sy fahoriana lehibe eo amin'ny tany ary fahatezerana amin'ity firenena ity. Dia horingana amin'ny lela-tsabatra izy ka hoentina ho babo ny firenena rehetra ary Jerosalema ho itsahin'ny jentilisa mandra-pahatanteraka ny andron'ny jentilisa. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny loahevitry ny perikiopa sy ny mofinaina moa rehefa komarala amin'ity volana mars ity dia ny hoe mamaly ny faharatsiana ny tompo. Ary izay indrindra no aseho n'ity lioka toko faraika amby roapolo ity. La hoe mamaly ny faharatsiana dia tsy ny hoe mamaly ratsy ny ratsy loatra, tsy izay loatra no tian'ilay loahevitra resahana eto satria Andriamanitra tsy mpamaly ratsy loatra. Andriamanitra tsy mpamaly faty. Tsy hoe satria nanao ratsy ny zanak'Israely dia hamaly ratsy zany koa Andriamanitra na satria nanao ratsy ny Joda dia hamaly ratsy koa Andriamanitra. Ny zavatra ataon'Andriamanitra tsy ratsy mihitsy. Andriamanitra dia tsara ary ao amin'Andriamanitra tsy misy zavatra ratsy. Ny fihetsika ataon'Andriamanitra rehetra dia tsy misy faharatsinana ny kely azy. Ny fihetsika ataontsika olombelona no misy ratsy. Ka raha mamaly reny Andriamanitra, tsy ratsy mihitsy ny havalin'Andriamanitra ny fihetsika ataontsika rehefa ko malala. Raha manao ratsy isika dia tsy mamaly ratsy Andriamanitra, fa mamaly tsara izy. Mamaly na mety mikapoka Andriamanitra dia fahatsarana ihany ny ao ambadika izay rehetra mety ho kapoka ataon'Andriamanitra na fanitsiana ataon'Andriamanitra dia tsara no havalin'Andriamanitra ny ratsy. Ka eto dia miperikiopantsika manao hoe mamaly ny faharatsian'Andriamanitra. Mety ho ratsy tokoa ny fitantaran'ny lioka lay valin'ny fihetsika nataon'ny jiosy. Satria ny jiosy dia nandahan'Andriamanitra. Ary hitantsika ny hamafisapon'ny jiosy manoloana ny fahasoavan'Andriamanitra. Andriamanitra naniraka ny zanany ety amin'izao tontolo izao. Zay nitenenin'ny Jaona manao hoe tonga teo amin'ny azy izy, fa ny azy tsy nandray azy. Zany hoe tonga teo amin'ny jiosy Jesosy, saingy tsy nondraisin'ny jiosy izy. Nombonin'ny jiosy tamin'ny azy fijaliana ary nolavon'ny jiosy. Ekena fa fandaharan'Andriamanitra ny hamonjy ny olona amin'ny alalan'i Jesosy amin'ny azy fijaliana. Saingy izao safidin'ny jiosy mihitsy ny nanombon'i Jesosy teo amin'ny azy fijaliana. Andriamanitra naniraka an'i Jesosy planin'Andriamanitra efa tsy maintsy ho faty teo amin'ny azy fijaliana Jesosy. Fa nisy safidy mihitsy izay teo amin'ny jiosy handaha an'i Jesosy tsy ho mpamonjy. Andriamanitra tsy mety mietrezika hoe ka raha ohatra zany ka Jesosy efa voalahatra vao faty teo amin'ny azy fijaliana, nahoana ny diso ireo nanombon'i Jesosy tamin'ny azy fijaliana. Lasa fiasan'Andriamanitra indray zany izy satria raha tsisy azy dia tsy vaombo teo amin'ny azy fijaliana Jesosy. Raha amin'izay fotoana izay no hijerentsika azy dia tsy homeloko Jodasy. Raha amin'izay no hijerentsika azy hoe ka Jodasy ake zany fiasan'Andriamanitra nahatonga an'i Jesosy faty, tsy ry avako malala. Raha izay dia raha ohatra ka voalahatr'Andriamanitra ho Jodasy no hamadika an'i Jesosy dia tsy diso Jodasy satria Andriamanitra zany nefa nandahatra azy, fa tena nisy safidy mihitsy ry avako malala. Andriamanitra naniraka an'i Jesosy faty amin'ny azy fijaliana, fa izay fiasana na hatanteraka izany dia nisy safidy.
nisy safidin'ny olona atanteraka an'izany rehetra zany ny tansa zay rehetra eo aminy a dia mety ho levona fa izay manaiky ho fiasana animban'izany dia safidy zay mahatonga ny soatra masina mi tema matonga de so ny teny hoe loza zay ho an'izay aviny ny fanafitoinana dikany hoe aviny loza ho an'izay aviny fanafitoinana zay miloza zay misafidy ny atonga lay fanafitoinana na fiasany lay fahatafitoinana fa ny fahatafitoinana tsy maintsy ho tonga Jesosy tsy maintsy hobona amin'ny azo fijaliana fa nisy kosa lozan'izay ny safidy ho fiasan'lay ratsy tao anatin'izany rehetra zany dia eo ry avako malala no aneho'ny lioka fa Andriamanitra dia tsy hoe mamaly ratsy ny ratsy loatra izy tsy zay loatra tsy hoe raha ohatra ka mandrava ny Jerosalema izy a tsy hoe raha ohatra ka teny manao hoe loza ny bevoka loza ny taizakely dia tsy hoe mamaly faty loatra Andriamanitra fatatsika ao amin'ny baiboly manontolo fa tsy mamaly ratsy ny ratsy Andriamanitra ny fihetik'Andriamanitra tsy ratsy na inona fa inona ry avako malala no evi-panaty ny tompo ampitaina amitsika raha mitantara izany izy eo amin'ny ty 9 ka hatramin'ny 4 ity zavatra anankiroa le avako malala de izao manoloana ny ratsy izay ataon'ny olombelona ny faharatsiana zay mitranga eto amin'izao tontolo zao de nataon'Andriamanitra voalohany indrindra de izao manakana ny tsy hitaran'izany izy ka manongotra izany faharatsiana izany am'izay fotoan'izay ilay ho an-tsaina dia tsy hoe mamaly ratsy Andriamanitra fa lay fisary an-tsaina hoe misy ny aidratsy misy ny voankazo lo misy ny ataovy hoe zavatra manimba lay voly dia isorona reny raha palitiratatsaha ianao de mety mahita biby kely eny amin'ny anana na biby manimba ny voankazo de izao tsy maintsy esoronao iny mba tsy hanimba ny rehetra am'izay fotoan'izay tsy mamaly ratsy loatra akory ianao raha ohatra ka manala ny biby kely na manisy fanafody azy de maty le biby tsy manimba ny tontolo iainana ianao am'izay fotoan'izay fa manala ilay biby satria tsy eo ny toerana misy azy fa ny amin'ny toeran-kafa no zany dia Andriamanitra raha ohatra ka manisy ataontsika hoe mamela ny Jerosalema ho ravy eo de manakana manaisotra ilay ratsy mba tsy hanimba ao misotra masina de ndray maka Paoly ny teny manao hoe sory ao aminareo lay ratsy tao anatin'ny fiangonana io tao anatin'ny fiangonana tany Korinto nisy mpanao ratsy dia hoy Paoly miteny hoe sory aminareo lay mpanao ratsy ny dikan'izany de zao ny fanalana azy tsy famaliana faty loatra fa fiarovana ny dikany ka Andriamanitra raha ohatra ka amin'ny lafiny jerena io tena ahoana ary navelan'Andriamanitra ho ravy Jerosalema na ahoana ary de avelan'Andriamanitra hijalatra amin'ny bevoka na ahoana ny teren'Andriamanitra hoe lozan'izay hitaranan'i Jerosalema de zao ry avako malala ny tia ny soatra masina tenenina de tsy mahazaka ratsy Andriamanitra tsy tian'Andriamanitra ny tarany zany ratsy zany ka de zao esorony zany dia esorony zany melohany ny andravan'Andriamanitra an Jerosalema melohany amelan'Andriamanitra an Jerosalema ho ravan'ny Romanina de izao na ny alanin'Andriamanitra ny tompongefa ny teny eo ambadika eo amin'ity filazantsaramasina araka ny lioka ity lioka toko 7:10 ny 9:10 dia hoy ny filazan'ny lioka azy arahana anakaiky izy Jesoa io de nahita ny tanàna de nitomany izy Jesoa nitomany nanoloana ny tanàna ny Jerosalema satria tsy nafantatra ny fotoana namangina azy Jerosalema ny tompony teny manao hoe impirimpiry no aro Jerosalema ny tsy te hiaro anao tahaka ny fiarovany reny akoa ny zanany fa tsy nanaiky anao zany hoe Andriamanitra ny alanenina tamin'i Jerosalema Andriamanitra nanome safidy any Jerosalema Andriamanitra nanome fahalalahana sy fahazavantsaina any Jerosalema fa izao tsy ny safidy ny tsara Jerosalema nandany Jesosy Jerosalema tsy nanaiky ny hoarovan'Andriamanitra Jerosalema dia rava lalàna ataontsika hoe zavatra lalàna ra-tsiantifika tsotra fotsiny azy zany avako malala hoe rehefa tsy makany amin'ny lalana tsara ianao de any amin'ny lalana ratsy zany efa nasehon'Andriamanitra ny Jerosalema ny lalana tsara
saingy ny safidina ka any amin'ny lalana ratsy izy lalana ratsy efa nampahafantarin'andriamanitra manao hoe tsy maintsy oravalina jerosalema raha mandeha any amin'ny lalana ratsy izy mba tsy animba mba tsy hitara ny fahasimbana satria andriamanitra de zao tsy mahazaka ratsy izy no zany de zao fitiavana ny jerosalema ihany ny hoe tsy namelana azy hoanjaka ny ratsy tsy ratsy fanahy andriamanitra riavako malala fa izao tia anitsy izy tsy tia melany ratsy hiparitaka izy tsy tia melany fanjakan'ny ratsy tao jerosalema izy ka na de mafy tamy jerosalema azy ny fantsiana dia mamaly izany faharatsiany jerosalema zany amin'ny fitiavan'andriamanitra ka manaisotra ilay ratsy de lay tsy finoana tao amy jerosalema riavako malala hotsika manao hoe ity andinitsy ohatra masiny ity zany de tsy milaza ny fahamafisapon'andriamanitra sanatry tsy maneho andriamanitra masika na fahalikapoka sanatry fa andriamanitra masina ka tia anaisotra ny ratsy eto am'izao tontolo zao indrindra tia anaisotra ny ratsy ao amy firenena zay nofidiny ary anome fotoana azy ibebahana ary efa ravo jerosalema hiparitaka avokoa tsisy vato mifanongotsony a hiparitaka ireo jiosy ireo ary hoy paoly maneo hoe romanina toko faraika ambin'ny folo ho avy ny andro ibebahana izy ireo indray miandry re fibebahana zay andriamanitra tsy mahafoy ny olona nofidiny andriamanitra tsy hahafoy ny taranaki abrahama andriamanitra hoy paoly fa tsy maintsy mbola hiverina amin'ny any reo Isaia toko faha-enimpolo romanina toko faraika ambin'ny folo riavako malala mamaly ny faharatsiana ave andriamanitra manaisotra ny faharatsiana andriamanitra ary ny fomba anesoran'andriamanitra zany de izao amin'ny alalan'ny fitiavany ihany ny tanan'andriamanitra de tanam-pitiavana tanana manitsy tanana mitaiza tanana masina ka izao manaisotra ny ratsy izy fa ny faharoa riavako malala raha toka amin'ity perikopa ity ny hoe ahoana moa ny endrika iseony zany hoe mamaly ny faharatsian'andriamanitra de io tsika hoe fitiavana ihany eo ambadika izany a ary fitiavana mba tsy hitarany ratsy fa ny faharoa de zao koa riavako malala raha mamaky ray andininy fa roapolo ka hatramin'ny efatra amby roapolo isika dia raha manaisotra ny ratsy andriamanitra de misy fetra izany zay no mahatonga an'io riavako malala jereo tsara fa rehefa navelan'andriamanitra oravan'ny babiloniana ny jerosalema de ny sazian'andriamanitra ny babiloniana rava babiloniana tsy misy itsony voafafa tao anatin'ny tantara ny tantaran'ny babiloniana mandraky ty ny androany tsy nisy itsony rehefa nandrava any fanjakana jiosy ny romanina izay hita amin'ity tantara ity nandravany generaly titusy ny fanjakana jerosalema ny misy mpahay tantara anankiray antsoiny hoe Flavius Joseph izay ny tantara ny faharavany jerosalema ary raha sendra mijery documentaire nareo de mahita ny ataotsika hoe ny forteresse nalaza tany Masada tamin'ny andron'ny zao faharavany jerosalema zao tsy de tena tsy ny tantarain'ny baiboly Tsipria ny fahatanterahany ty faminaniana ny tantarain'i Jesoa ty fa amin'ny soratra lay rengapa lay lehilahy antsoina hoe Flavius Joseph zay mpahay tantara jiosy ary hita amin'ny arsiva maro isan-karazana mbola andro zany soratanany zany dia mitantara ny fahoriana ny fahatanterahiny ity zavatra ity fa tena fahoriana mangiry firy anoanana nisy ireo nandositra tany amin'ny fatatsika tsara tany am'le forteresse hoe Masada ny famonotena tany natsiravina mihitsy ny fitantarany Flavius Joseph azy ilay tantara fara tsy ny tantarain'ny baiboly moa zany fa ny faharavan'ny Jerosalema fotsiny ny teneny hoe ty zao ny hitranga fa ny toy ny tantara de tena napalahelo ary nefa rano moa de rava tanteraka Jerosalema ary mandraky ty ny androany dia io fahatserovana kely hitatsika mandraky ty ny androany io rindriny fitomanina hitatsika ao Jerosalema io sisa ny any tavela ary na le toerana nisy ny tempoly aza de nanjary nisy moske asa nisy moske ke toerana nisy ny tempoly
tahaka ny tenenan'ny tompo tamin'ny fiangonana tany Efesosy manao hoe raha ohatra ka miala amin'ny fitiavana voalohany io ianao dia omeko afindrako ny fanaovanjironao ary sosanatry tahaka zany. Io le tenen'ny tompo io manao hoe amin'ny andininy fa 420 manao hoe de oringana amin'ny lelantsabatra izy ka hoentinao babin'ny firenena rehetra ary Jerosalema ho itsahiny jentilisa ary mandraky tiany androany de zay Jerosalema. Tsisy toerana kely rindrina kely itomaniny jiosy mandraky tiany androany antsoina hoe mur de lamentation. Io kely varavety io ny itomany le avako malala nofonofony jiosy mandraky tiany androany hoe izy ny tempolo fahatelo, tempolo vaovao, tempolo voalohany moa la indravany Nebokadnezar, ny tempolo faharoa io ndravany romanina io ary ny romanina zay nandravany Jerosalema dia rava tanteraka koa fanjakany romanina tsisy tso mandraky tiany androany sazin'Andriamanitra izay nikasika ny fireneny izay navelan'Andriamanitra hanafai ny fireneny de zao ny faizan'Andriamanitra koa ny tsarain'Andriamanitra ihany koa tsy ny babilonianina ihany no ny tsarain'Andriamanitra satria nandrava ny firenena zanak'Israely fa ny romanina koa de niara ny fitsaran'Andriamanitra. De malaky tiany andranotsika ty tsy tafaverina tsony fa te zary to kianjany jentilisa aza raha zay azo ilazana azy lay toeram-pivavahana zay masina tamin'ny fotoanandro. De io ny teneniny Jesosy manao hoe mandra-pahatateraky ny andro ny jentilisa fa ho avy ny andro ho tapitra ny andro ny jentilisa. Raha izay io vamakina Luka 20 rovina ny tapitra ny andro ny jentilisa. De hoy Paoly manao hoe rehefa miverina ao amin'ny Jesosy ny jiosy, rehefa miverina ao amin'ny Jesosy tsy nisy firenena avako malala eto ambonin'ny tany nandritry ny efa rava mivezivezy miparitaka eraky ty zao tontolo zao ty ny firenena jiosy ary mamperitreritra hoe reo jiosy reo ve le mbola taranaky Abrahama fa izay sa le jiosy politika ve reo sa rehavako malala raha jerena amin'ny testamenta manontolo de testamenta taloha manontolo de sarotra ny eritreritra fa anadiny ny fanekeny Andriamanitra, sarotra ny eritreritra fa anadiny ny fanekeny tamin'ny Abrahama Andriamanitra. Marina fa ny fiangonana kristianina ny Israely vaovao fa hoy Paoly manao hoe ny Israely taloha de tsy ho adinon'Andriamanitra mihitsy satria nanao fanekena tamin'ny Andriamanitra. De zay fahatanterahany zay an'Andriamanitra izy tompony mahalala. Tsy fantatritsika ny endrika hitondran'Andriamanitra ny fanatanterahany fanekena ny fanaovany tamin'ny Abrahama fa izao ny azotsika antoka de Andriamanitra tsy mivadika amin'ny fanekena. Dia eo ry avako malala no mamelesana faharoa antsika manao hoe ay Andriamanitra rehefa mamaly ny ratsy na ny malimalina kokoa tsy mamaly ny faharatsiana loatra fa rehefa manaisotra ny faharatsiana de misy fetra ny famaizan'Andriamanitra. Rehefa manafai ny ratsy Andriamanitra de misy fetrany tsy mandrakizay zany. Raha ohatra ka ny mpanompon'Andriamanitra tahaka ny zanak'Israely tahaka ny jiosy dia misy fetrany tsy mandrakizay zany. Io no tenenan'ny tompo tamin'ny Isaia mpaminany manao hoe indray mipi masomonja no nahafozako anao, zany hoe mety anarivo taonany fa mielina ihany zany ry avako malala amin'ny fotoanan'Andriamanitra. Ary io no mahatonga ny tompo eto miteny manao hoe roviny zany ny tapitra mandra-pahatateraky ny andro ny jentilisa. Misy fetra ry avako malala mety miala amin'Andriamanitra ny firenena anankiray, mety miala amin'Andriamanitra ny fiangonana efa nitrangy zany ary manitsy ny fiangonan'Andriamanitra ary manaisotra ny ratsy ao anatin'ny fiarahamonin'Andriamanitra, manaisotra ny ratsy eto amin'izao tontolo zao Andriamanitra, mangiry firy ny fitrankany zany, mangiry firy satria efa nampioman'Andriamanitra. De izao nefa ny avako malala misy fetra zany, misy fetra ny fotoanany famaizana, misy fetra zany tsy mandrakizay zany. 70 taona ho an'ny tany Babilôna, mety anarivo taona ny vao amin'ity tantaran'ny jiosy ity fa ny fetra ngedy izao hoe mandrapibebaky ny olona. Aza manao hoe ela loatra le izy Andriamanitra, tsy Andriamanitra ngeny mametra ny fotoana, eo izy mametra ny fotoana mazava ho azy fa ny fetrany de izao rehefa mibebaky sika
ny fotoanan'andriamanitra nge mifanao fotoana amin'ny olona izy fotoanan'andriamanitra nge de zao izy ny mahafantatra fa izao ny fotoanan'andriamanitra koa dia ny fibebahantsika rehefa mibebaka sika de zao mitsotra ny fon'andriamanitra re avako malala raha ohatra ka ao anatin'ny fanaisorana ny ratsy eto am'izao tontolo zao andriamanitra satria nzay ny fomba ataon'andriamanitra esorony ratsy esorony zay rehetra fakamangidy manimba mba tsy hitaran'lay ratsy mba tsy asimba ny zavaboarin'andriamanitra mba tsy asimba ny asan'andriamanitra de esoron'andriamanitra lay ratsy de mangiry firy lay fandidiana mangiry firy lay fanitsiana fa izao re avako malala ny fibebahana ny manamaivana rehefa angiry firina rehefa mibebaka isika de izao mamindra fo andriamanitra hoy ny sotra hoy ny lohateny moana hoe mamaly ny faharatsiana ny tompo inona ry avako malala ny valitenytsika ny valiten'andriamanitra manoloana ny faharatsiana eto am'izao tontolo zao de fitiavana manitsy ka anongotra lay ratsy de inona kosa ny valiteny andrasantsika na andrasan'andriamanitra amitsika ao anatin' zany fanitsiana sy fanamboarana zany ataovy hoe opération zany de inona ny valitenytsika inona no andrasan'andriamanitra de zao fibebahana mamaly ny faharatsian'andriamanitra mamaly zany faharatsiana zany mamaly lay tsy mety ataotsika de fitiavana ny avaliny azy de inona kosa no andrasan'andriamanitra amitsika fibebahana de avako malala mijery mizava mitranga eto ambonin'ny tanytsika de lasa nyeritreritra am lafiny hoe ny tompo miteny manao hoe hoavy ny andro efa akaiky ny andro firenena mely firenena anino ady tsy filasana ady anareo re avako malala raha renareo zay o jesosy de zao tady ty fa efa eo ambaravarana efa tsy lavitra ny tompo asa ny tompo mahalala firy-taona fa izao re avako malala efa lakilosy fanairana rehefa miangontsika matetika de maheno lakilosy misy ny lakilosy voalohany fefakadiny melona tsasakadiny meloa arakaraky ny fandaminan'ny fiangonana misy ny lakilosy faharoa ary ny lakilosy fahatelo ilay anombohan'ny fitaom-pivavahana re avako malala efa asana efa amy lakilosy fahafiritsika zao hoe miambena fefa akaiky ny tompo efa ho avy ny tompo efa tsy ho ela ny tompo firy-taona zany izy ny mahalala fa izao re avako malala tsy akasitrahan'andriamanitra ny fisian'ny ratsy ny animbanitsika ny animban'ny ratsy izao tontolo zao tsy tian'andriamanitra ny anjakan'ny ratsy de manatsotra ny fitiavana izy manongotra izany ratsy izany ka mampangiry firy atsika de izao re avako malala ny fiverenatsika eo amin'andriamanitra manamaivana izany manasitrana izany ny azo fijalian'i Kristy tompo zay efa mitondra ny fahatezeran'andriamanitra no mitondra koa ny fitiavan'andriamanitra hoe to am'ty zao tontolo zao ty de matoky ary avako malala fa andriamanitra miaino ny fiverenatsika aminy ivavaksika andriamanitra ray zanaka fanamasinao misotranao zay fa andriamanitra tsara ianao ka tsy mahazaka ny faharatsiana andriamanitra masina ianao ka manaisotra ny faharatsiana eto amin'izao tontolo zao indrindra eo anivon'ny firenena sy ny fiangonana zay tianao mafy ny fantsiana tompo sy ny fanamboarana ataonao tahak'izay mitranga amin'ny tantaran'i Jerosalema saingy fantatra efa fitiavana ianao ny fantsianao sy ny fananaranao de feno fitiavana ny tananao manitsy ny tananao mitaiza ny tananao mikapoka de tanany ray be fitiavana koa meteza tompo amindra fo aminay meteza mindra fo amin'izao zao tontolo zao raha miala aminao zao tontolo zao mampanjaka ny ratsy mampanjaka ny ady an-trano mampanjaka ny fitiavatena mampanjaka ny fitiavam-boninahitra mampanjaka ny fitiavam-bola ary miala ny fonanao Andriamanitra fantatra i tompo fa tsy zakanao zany satria nanahirana anao zao tontolo zao nanahirana anao ny tany zay rehetra eo aminy fa meteza tompo amindra fo jereo koa ny tanyrazanay meteza amindra fo aza ela fizatoetra aza ela fanitsiana tompo fa amindrao fo ny firenenay mamelany elokay mamindra fo aminay
ho any amin'iza moa zahay tompo, ianao no manitsy anay, de ianao ihany koa no manasitrana ny firenenay, de tao am'izay fiangonanao handiny tena fa ianao efa nyteny fa raha ny olonao zay nantsona amin'ny anaranao no avy anetry tena eo anatrehanao, miantoraka aminao, miverina aminao, de manasitrana ianao, manasitrana ny taninay, manasitrana ny fiangonanao. Dia jereo ny tokantrano tsirairay, jereo zao tontolo zao, anjaka ny fandriampahalemana, anjaka amin'ny tokantrano tsirairay avy ny fanambinanao sy ny fitiavanao, anjaka amin'ny fiangonanao ny fiombona sy ny fifankatiavana, anjaka eto amin'ny tany sy zay rehetra nataonao ny fifamelana. Tompo, tsy misy mahay manova olona afa-tsy anao ihany, de mety eza amindra fo hanova ny fo vatony zao tontolo zao ho fofeny fitiavana, hanova ny fo vatony malagasy ho fofeny fifankatiavana, hatonga anay anana fomino andrafo aminay tompo, am'izao karemo zao miverina aminao zahay, havaozy no Jesosy Kristy zanakao. Amen.